sorana ny tompo ny amin'izao fotoana zay afahantsika mifampizara araky ny ambarako hatramin'ny sombitsombiny ary tsy hoe tena miaina an'le izy aho afaka miaina an'le izy fa satria tiako nanandrana dia nahita fa tsara ny tompo tsara koa ny miaina ny tiany fiaina dia mba mizara dia mino hafa rehefa mandray ianao iananao dia anina fifaliana ianao zatra anankiray lehibe koa mampiavaka ny teny fiainana ity zao na miaina an'le izy na tsy miaina an'le izy le mizara fa rehefa mandray an'le izy le izarana dia mahita tombontsoa izy mahita fahasoavana izy mizany raiso aza mielikeliky mbanjin'ny tompo raiso le teny fiainana iaino le teny fiainana dia tonga fiainana be diby ho anao zany androantsika dia resaka momba ny fanahy masina mampianatra sy mitaridalana antsika tamin'ny sika nateraka ny nofo dia ny tenandriamanitra ny nofo izy tsy mahalala ny sitrapon'andriamanitra tsy mahay manao ny sitrapon'andriamanitra fa izay araka ny fanahy ihany no mahatateraka ny sitrapon'andriamanitra iteny ihany koa tenin'andriamanitra io fa io koa dia nambarany Jesosy Kristy tompony teny zay nambarako tamin'io dia fanahy sy fiaina fony aho mbola tsy tao amin'ny Kristy mamaky miteny io fa tsisy fantatra mety isaiko tsy anjery dia hitsarako ny olona izany noho izy mba kristianina nefa ilay tenin'andriamanitra hoe zao tsy tanterahana atorina anefany dia nahatsapa hoe diso ny fitsarako azy dia trina zako kay tsy mahalala ary na isika zanak'andriamanitra raha tsy manaiky ny fitarihan'ny fanahy raha tsy mangataka ny fitarihan'ny fanahy ary mandeha araka zany fitarihan'ny fanahy zany dia tsy hoaitsika ny miaina dia fiainana mahany Kristy antsika soran'andriamanitra fa ny fanahy masina nambaran'ny Paoly apôstôly fa ary indrindraindrindra nambarany Jesosy Kristy talohan'izay ifanahy izy izay irahany ray tsy ho azon'izao tontolo izao ho raisina fa ianareo ny mahalala azy satria mitoetra ao anatinareo izy sady ho eo aminareo fanahy masina zany dia lafiny roa ny fisiny ao anatin'izay mino sady eo amin'izay mino ny fanahy masina ary zay koa ny fampianarana sady avy ao anaty izy ny mampianatra no avy ety ivelany ihany koa dia io fampianarany fanahy masina io tsy zavatra hoe niaingainga ho azy teny be dia be ny olona sady mampahiraza dia mino loatra ny olona miteny hoe zao ny nambaran'ny fanahy tamiko zao ny nambaran'i Jesosy tamiko ndraindray dia variana fa ndraindray mahita olona mihitsy isaky miona aminy ianao misy fanambarana avy amin'ny tompo ambarako anao dia ndraindray le zavatra mifanohitra amin'ny ambaran'ny soratra masina tsisy mifanohitra zany ny fanambaran'andriamanitra ny fanahy masina rehefa mampianatra atsika dia hoy Jesosy Kristy hoe handray avy amin'ny ahy izy handray avy amin'ny ahy izy dia nambara zany aminareo izy koa mantsy mimpianatra tamin'izany manana zavatra maro lazaina aminareo fa mbola tsy zakanareo ankehitriny fa rehefa ho avy ny mpananatra zany hoe ny fanahy masina izy no hitaridalina anareo amin'ny marina rehetra zao no fanambaran'ny Paoly apôstôly rehefa mampitahany lalàna sy ny fahasoavana izy ny lalàna izy dia mpitaiza antsika ho amin'ny Kristy ary raha mbola zaza ozy le mpandova dia mitovy amin'ny andevy ihany izy fantatsika tsara fa ny zazakely dia tsy avelantsika ray aman-dreny manana safidy sika mampitafy azy sika miteny hoe tsy mahazo manao an'izao ianao tsy mahazo makary ianao ary indraindray aza isika ray aman-dreny mamorona mihitsy aza makava misy nga be sola any misy kaka be nify any misy an'izao any inona ny anton'izay satria
matsapitsika mbola tsy afaka manatsafidy io dia feheziny lalàna izy ny zanak'Israely a satria mbola ny folo mbola andevon'ny farao dia tsy maintsy mifehezina tamin'ny lalàna izy zay mahatonga antsika teneny hoe rehefa lasa kristiana ianao aza miverin-dalana fa zay le atao hoe miverin-dalana Andriamanitra napiditra anao anaty fahasoavana dia anao indray mbola mipetraka amin'le mpitaiza taloha dia ny lalàna fa rehefa manatona ny kristiny olona joziny tena matra hoe kristiny farany lalàna kristiny farany lalàna ary eo mpitaiza antsika dia ny fanahy masina amin'izay ny fanahy masina no mitaiza eo mampianatra ary zay le hoe rehefa tarihan'ny fanahy ianareo izy dia tsy ambanin'ny lalàna fa tsy mety raha vao mpataiza anankiroa mifanohitra no hitaiza olona anankiray fa rehefa miditra le mpitaiza le tena izy dia tsy maintsy miataka le mpitaiza teo aloha le mpitaiza teo aloha dia tonga amin'ny fitenitsika tsy navita azy izy tsy nahatonga ny olona ho amin'ny famonjena jereo zao ny zanak'Israely vahoakan'Andriamanitra izy kanefa hatramin'izao dia mbola tsy manana ny taniny izy hoy isika miverina amin'ny taniny jiosy mazava be ny zany Israely any tsy jiosy fotsiny ireo olona ny jiosy dia firenena roa ihany na telo ny ao fa mbola misy firenena folo mbola miely ihany tsy mbola ny zanak'Israely zany ny ao Palestina amin'izao fotoana izao ary mbola miady ny taniny azy izy fa inona ny anton'izany teo ambany lalàna izy tsy nankatoa ny lalàna ary tsy navita nankatoa ary tsisy olona koa afaka nankatoa afa-tsy ray ihany dia Jesosy Kristy tompo izy natanteraka teo mitoerantsika izy tsy vitantsika izany ny andren'izay teo amin'ny zanak'Israely koa izy araka teny impiry an-tany ombanao tahaka andreny akoa manomba n'izany fa tsy nety ianao faharavana ny vokany rehefa ny olona teo andeha ambany lalàna dia fanamelohan-tena faharavana na firehariana koa na fanenjehana ny hafa na fitokanana koa ny anay mety satria zay mahavita an'izao zay mahatanteraka an'izao fa nareo tsy izy nareo tsy mahatanteraka an'izao zay le lalàna zay fa soavana kosa dia tsy misy avamiko fa avy amin'i Jesosy Kristy ihany ary ny fanahy masina ny afaka mampianatra atsika sy mampiaina atsika an'izany ary zay mahatonga tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompo fa ho an'izay ambany lalàna dia mbola fanamelohany io na ny tenany na fanamelohany ny hafa ihany koa ny fanahy masina dia mampianatra atsika ary rehefa mamaky io baiboly io ianao dia aza mandeha amin'ny sainao fotsiny na ny fahalalàna aza manao araka le fiteny Saint Germain na kapibatana fotsiny fanahy masina mampianatra atsika ary dia titarika anao fanahy masina mampianatra atsika amin'ny alalan'ny ositra omeny itsika mivantana sy ositra koa omeny mpampianatra olombelona fa tsy midika kory zany hoe manana ny ositra ny fanahy masina za tsy mihaino an'izay toriteny tsy mihaino an'izay tia-piana tsy manaraka an'izay boky tsia mianatra isika ao amin'ny Kristy dia ny fanahy masina mitaritarana atsika io fianarantsika tsy misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra tsy misaraka amin'ny baiboly ary tsy mifanohitra amin'ny teny ambaran'ny baiboly avy aloha koa ny fanahy masina mpianatra atsika satria nahoana izy ny nampanoratra an'io fa raha tsy zany misatra be dehibe mifamototra ao mifamototra io raha vao tsy mifanahy masina mitarika atsika zany no mahatonga atsika maheno fanambarana be dehibe amin'izao fotoana izao zany no mahatonga atsika maheno araka fomofity misy hevitra taingina fotsiny ataingina fotsiny eo dia forsena fotsiny satria le nofo lasa le nofo indray no mitady baiko lasa le nofo indray ny tia-pianatra fa ny fanahy masina nambaran'i Kristy izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra ny fanahy masina mitaridalana antsika mila manaiky tarihantsika dia mila tia mianatra eo aminy araka le ampianaro ampifantaro tario izy koa nyteneny zavatra ho avy antario aleo manontany ny tompontsika fa tsy isika ny mamadibady hoe ty le izy dia etsika namarinina zavatra eritreretintsika za moa dehibe mihitsy ny seo tamy ty resaka Covid-19 ty
dia manjary misy zatra be diabe mitranga ary manjary mampiorooro ny olona, manjary ny mahatonga ny olona sady dia gaga raha lasana bava. Misy miteny sahady hoe tapitra olona, tapitra ny andro ny fahasoavana ore olona. Ny fiangonana mbola entana mbola tsy napakarina, mbola andro ny fahasoavana zao, mbola andro famonjeny zao, mbola mitsotra aminao mitanany Jesosy Kristy handray ianao. Zay rehetra manatina tsisy ho laviko mihitsy izy ka dia mampahiry ianao ny amin'izany. Avy aloha mifanahy masina hitarika anao ry ampianatra anao fa vonona amin'izany izy. Amen.